Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Algo, Manarakani Izo, Algo, Nikaltau, Amvidin Mirage. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Tafapetraka androany tolakandro teo anivon'ny parquet tetsy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Anosy ny fitoriana izay napetraky ny fikambanana ADM na ny Association pour le droit et le développement de Madagascar izay tarin'ny mpitsara teo aloha Fanirso Ernève. Fitoriana izay miantefa mivantana amin'ny filoha Andry Rajoelina noho ny fanaovana otsika sy espionnage ary ny atteinte à la sûreté de l'État. Raha ny fiaonana teo anivon'ny gouvernement sy ny solombavambahoaka teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza izay tokony natao tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Niroso tamin'ny fivorian'ny filohambaomera rehetra ny anteny miram-pirenena andinihana ny hitazonana ny bromaharitra na tsy. Aina ampiakatra ny vidin'ny entana ny fatapahan-jiro lavareny iainan'ireo orinasa amin'izao fotoana raha ny nambaran'ny SIM na ny syndicat des industries de Madagascar. Sakana amin'ny fampiroboroboana ireo orinasa io fatapahan-jiro lavareny io ka hanaovan'ny antsoavo. Tontosandro antao antsoy ny fanaovam-beloman'ny solombavambahoaka tomboky Remy Di Jauzon ny alohan'ny nitondrana ny vatana mangatsika ny tany Antanandava nanatrika ny fotoana tamin'izany ireo delegatsiona avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga nahitana ireo olom-boafidy sy birao politika ny antoko. Toerana maro no nodoran'ireo vahoaka frantsay maneho ny atezerany no ilay fitifirana tovolahy tsy ampitaona iray natao nampitandro ny filaminana andro vitsy zay. Mbola anatin'ny fanadiadiana mahakasika ny raharaha ireo tompon'andraikitra ny antoerana raha toka no tanana vonjomaika ilay polisy navandoza saingy mitohy hatrany ihany koa ny fandrobana ataon'ireo vahoaka noho ny tsy fahafaliany ary raha ho avy hatrany ary ny andinindinindreo. Tonga klasy tonga vavy tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV ho amin'ity alina ity izay anaranao ireo vaovao nisongadina ho amin'ity androany ity. Manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Anokafantsika ny fampalalam-baovao ary tafapetraka androany tolakandro teo anivon'ny parquet tetsy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Anosy. Ny fitoriana izay napetraky ny fikambanana ADM na ny Association pour le droit et le développement de Madagascar izay tarin'ny mpitsara teo aloha Fanirso Ernève fitoriana izay miantefa mivantana amin'ny filoha Andry Rajoelina noho ny fanaovana osoka sy ny espionnage ary ny atteinte à la sûreté de l'État. Ny andindin'izay entiny Henri Florian. Ny tolakandro teo no tafapetraka tetsy amin'ivon'ny parquet eo anivon'ny fitsarana Anosy ny fitoriana ny filoha Andry Rajoelina noho ny antony maromaro izay mifandraika amin'ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zopirenena fraude tanteraka sy ny fanaovany osoka tamin'ny nazahoany taratasy ahafahany nirotsaka ho fidina tamin'ny fifidanana filoham-pirenena ny taona 2024 lasa teo. Fitoriana izay napetraka ny fikambanana ADM na ny Association pour le droit et le développement de Madagascar izay tarin'ny mpitsara teo aloha Fanirso Ernève. Ny mpisolo vava azy ireo no nametraka ny fitoriana androany teny Anosy. Io fitoriana io dia toy an'ilay resaka efa miparitaka eny amin'ny tambazotra tserasera sy eny amin'ny ainao manjery rehetra mahakasika ny fananan'ny filoham-pirenena ankehitriny nationalité frantsay na ny marimarina kokoa ny tsy fananan'ny filoham-pirenena ankehitriny nationalité malagasy intsony fa satria izy nandray nanaiky ny nangataka ny marimarina kokoa ny nationalité frantsay dia ny conséquence juridique an'izay anisan'ny conséquence juridique an'izay zavatra izay dia ny atteinte à la sûreté extérieure de l'État sy ny espionnage akoatra ny fanaovana osoka sy fampiasana osoka satria aminay dia lasa osoka zany ilay certificat de nationalité malagasy narotsaka rehefa nanao dossier hirotsaka filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Zay no antony nametrahana ny fitoriana androany. Na mafisy ny mpisolo vava ny fikambanana ADM hatrany fa sy tokony hitanela ny fitsarana manoloana ny fandika-dalàna izay hita mibaribara amin'izao fotoana izao. Napetraka teo anivon'ny parquet ny fitoriana
noho ny tsy fanana ny filoha intsony ny fizakana ny zopirenena malagasy raha ny fanazavana mipetraka foana zay le hoe manana fahatokisana n'ilay fitsarana eto ve ianareo a ny amaliko an'izay ary amaliko an'izay foana de hoe io ny fitsarana misy eto tsy afaka iandry ny fitsarana zay mbola tsy fantatritsika fa io ny fitsarana dia rehefa misy tsy fanarahan-dalàna de tsy maintsy entiny eo mahakasitra an'le hoe naninona ny tsoany amin'ny haute cour de justice raha ohatra ka araky ny lalàna zany rehefa tsy manana n'ilay nationalité malagasy ilay olona ataontsika hoe filoham-pirenena ny constitution nefa de mametraka hoe tsy maintsy manana ny nationalité malagasy zay vao afaka manao filoham-pirenena de aminay zany dia raha ataoko entre guillemets de sahala amin'ny hoe usurpateur ilay olona rehefa tsy malagasy no mitondra ny Madagasikara de normal aty amin'ny fitsarana ordinaire aty no mipetraka le fitorina raha ny fantatra ny antso ity mpisolovava ity ka nitaky ny hampijanonana ny fitoriana i Fleury Rakotomalala androany fa tsy nihembotra tamin'ny fanapahan-kevitra izy ireo marina tokoa nisy an'izay appel nataon'izay de nambarako azy de tsotra hoe ny avocat dia tsy izy ilay tompony ady fa lay client ka raha ohatra le client no miteny hoe ajanony dia manajanona ny avocat fa raha olona hafa tsy afaka ataontsika hoe ivadika amin'ny confiance le client ny avocat na izy iteny hoe ajanony resaka etika zany le izy ho anahaka nambarany zany hoe tokony misy andro fametrahana an'io fa tsy mbola izao nambarako azy fotsiny hoe izay rehetra mahatsapa ho voatohitohina ao anatina tsy fanarahan-dalàna de afaka mitondra andraraha eny amin'ny fitsarana afaka manao izy afaka manao rakoto na rabe raha pitso sy raha afaka pitso fa tsy hoe rehefa nanao de tsy misy mahazo manao tsony ankoatran'izay mazava ny voalazany andininy faharoa amby efapolo ao anatin'ny lalàna mifeny zopirenena malagasy ho iantrany ty mpisolobava ity ka tsy tokony iroitina amin'ny zavatra hafa ny raharaha efa feno taona ny filoha Andry Rajoelina no nangataka ny fizakana zopirenena frantsay mazava ho azy voafafa avy hatrany ny zopirenena malagasy zay ananany eo ampiandrasana ny fanapahan-kevitra ny fampanaovana araka izany ny fikambanana A2M na ny Association pour le droit et le développement de Madagascar mahakasika ity fandikan-dalàna nataon'ny filoha Andry Rajoelina ity mikasika izay zopirenen'ny filoham-pirenena izay hatrany dia haute trahison no nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fizakana ny zopirenena frantsay raha ny faneho-kevitry Tabera Randriamanantsoa tokony hisy ny mandat d'arrêt ampitsarana ny filoha amin'ny asany manoloana ny fandikan-dalàna izay efa voapirofo manerana izao tontolo izao raha ny fanazavana hatrany fanadidiny Fitakagoavana no nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nanomboka tamin'ny taona 2024 raha nambarany mpanao politika Tabera Randriamanantsoa. Isan'ny antony mampitotongana ny firenena tahaka izao ny fananany tarika manana zopirenena hafa tokony hisy araka izany ny mandat d'arrêt ho an'ny filoham-pirenena raha ny fanazavana hatrany. De haute trahison zany io nataon'ny Andry Rajoelina io. Raha tokony ho izy zany tonga dia tokony hisy mandat d'arrêt anambotra azy. Fa sy azo ekena misy zao zao nanaovany Andry Rajoelina sika zao ny fitany zany voaka malagasy tamin'ny 2018 hoe sy naseho zany fa vazaha izy satria rehefa mangataka nationalité io anao de misy zavatra sy niavinao sy l'honneur hoe zaho de manaika hiaro ny tombosoan'ny la France sy Europe zay anao vomeny zareo dikazany zany tombosoan'ny la France sy Europe agnarovany fa sy tombosoan'ny gasy ka asika midadadada mangataka an'io izy départ sy tombosoan'ny la France hoe fitako fotsiny anazy hoe ho ataoko ngazao gnanio ary sy nahagaga zany izy tamanao propagande Ambatondrazaka ho ataoko Paris ho ataony tany zany io ho ataoko Paris Ambatondrazaka dika izao hita matava ataoko Miami zany revorevo nanandafy daholo zany nataony. Efa voapirofo maneran'izao tontolo izao ny fizakan'ny filohan'ny zopirenena frantsay tokony ho tonga saina ireo olom-pirenena hatramin'ny ACC izay anaovana antso amin'ny fanaovana sezindrara. Ka ahoana moa igny zavatra niseho igny zavatra Emmanuel Valls misy manao signature sy ny zavatra miseho igny ane matony seho de la France naseho an'igny namoaka an'igny zavatra hita proof zao hoe de mbola sisy proof fa sy anao moa raha miaro olo arovanao anao fa sy tokony arovana de samy teniteny foana fa io efa vita proof hitan'ny tontolo zao mahatonga mivoaka gazety any ivelany
matoa voalaza agny amin'ny TV5 monde rehetrarehetra reny fa dia adiditsika malagasy no mandigna amin'izay hoe ino anao ataosika mivonona sika angalaka ny vazaha mitondra ny tanysika satria lanandro foana ny ray aman-drenitsika tamin'ny 47 ny ady tamin'ny vazaha nefa mbola vazaha ihany mitondra. Miteraka rehetrabe eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny ny fizakan'ny filohan'ny zopirenena frantsay ny filohan'ny Rajoelina izay nangataka izany tamin'ny taona 2014 raha tsy haivony ka nanarin'ny zopirenena malagasy araka ny voalaza ao amin'ny andinin-dalàna 270 amin'ny code de la nationalité malagasy. Rava ny fionana teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka teny amin'ny lapany Tsimbazaza izay tokony ho natao tamin'ny 3 ora tolakandro teo ny roso tamin'ny fivorinan'ny filombomiera rehetra ny anteny miera-pirenena andinina ny itazomana ny birao maharitra Natsy Gaeton Andriatsilavo. Raha tokony ho nanomboka omaly na emitra androany tamin'ny 10 ora maraina ny fionana teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka noho ny mahandro tsy fiasana omaly. Ny maraina teo ny ovandray ny fandaharam-potoana ary naemitra tamin'ny 3 ora tolakandro. Rehefa tonga ny ora voatondro, solombavam-bahoaka vitsivitsy no tonga tao amin'ny efitrano fivoriana, afaka natrehiny ny beseny maro. Ao ireo ny vezivezy, ao ireo ny antso antarby, ny resadresaka ary tonga hatrany amin'ny fanaovana selfie ho an'ny sasany. Ny sasany ny taraina sy ny tabataba no ilay fionana mbola tsy nanomboka. Ora iray taty aoriana. Ny paikany tamin'ny 4 ora sy fahefany, nivoaka ny efitrano avokoa ny mpikambana amin'ny gouvernemanta no tarihin'ny Prime Ministre Nzay Christian. Tsy misy fanazavana ofisialy avy amin'ny roatonta. Tonga ara-potoana ny ministra rehetra hoy ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta ny fandaminana anatiny amin'ny anteny miera-pirenena no rahana raha ny fanazavany. Zay zany miandry an'izay fandaminana zareo hoe tsy zahay zany mandamina tsy ny gouvernemanta mandamina tsy ny Prime Ministre tsy ny mpikambana gouvernemanta fa ny anteny miera-pirenena dia manaraka izay fandaminana zahay. Gambatra zareo zany tsara anontaniana hoe inona ny antony fa zahay manaraka rehefa hoe tokony tonga dia tonga zay andany ianareo mody satria tsy misy indray le izy dia mody zahay. Iroso amin'ny fivorian'ny filohamboamiera rehetra ny anteny miera-pirenena, andinihana ny itazonana ny birao maharitra Natsy. Ankoatr'izay hoy ireo solombavam-bahoaka mbola misaona ny eny Tsimbazaza. Mbola ivorona zay zany rehefa avy eo dia afaka mbola ivokany amin'ny diaza. Ary faharoa manaraka koa sady misaona zany ny assembly tena marina misy olombenay enareo tsara zany limite zao maty am'izao bakony tena marina misaona zany zay. Dia mety ireo frondratio zany sy sara zany gratuite zany sy fantany eny. Zay ny conférence du président. Avy eo nareo afaka mahazo. Inona ny antony fanaovana conférence? Zay. Mbola mivory. Raha ny loharanom-baovao azo ny maraina teo teny Tsimbazaza, paikady napetraka tsy hisy ny fionana sy ny fametrahan'ny solombavam-bahoaka fanontaniana amin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta no miseho eny Tsimbazaza amin'izao fotoana. Tafiditra ao anatin'io paikady napetraka io ny filazana fahiroso amin'ny fanovana ny ampahany amin'ny birao maharitra ny anteny miera-pirenena. Raha ilay fionana eo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka kosa araka ny voalaza ny lalam-panorenana tsy nisy tohiny intsony. Andrasana ny mety ho tohiny sy ny fivoarany toe-draharaha mikasika izany. Toy ny raharaha eny Tsimbazaza hatrany, efa eny am-pelatanan'ny sekretera jeneraly ny anteny miera-pirenena ny taratasy fangatahana fanesorana ireo mpikambana sasany eo anivon'ny anteny miera. Ho ny filohan'ity andrim-panjakana ity ny maraina teo, fangatahana fanesorana izay nifototra tamin'ny fanitsakitsahana fitsipika anatiny ataon'ireo izay voakasika izany. Fanadidina. Ny toa androany teny amin'ny lapany Tsimbazaza ilay raharaha fangatahana fanesorana mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny birao maharitra. Nisy araka izany ny fivoriana tao amin'ny efitrano mikatona nataon'ireo solombavam-bahoaka vitsivitsy izay naharitra ora maromaro. Raha ny voalaza ny andininy 770 anatin'ny fitsipika anatiny, raha vavetrany ny fandaharam-potoana raha vao misy raharaha everina fa maika na urgence ka miroso amin'ny tsangatanana ny solombavam-bahoaka amin'ny andiniana izany. Ny fisian'izany no antony nanemorana ho tamin'ny 3 ora tolakandro ny fionana teo amin'ny anteny miera-pirenena sy ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Efa ny am-pelatanan'ny sekretera jeneraly io taratasy fangatahana fanesorana mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny birao maharitra io, hoy ny filohan'ity andrim-panjakana ity. Na izany, fitadiavana filaminana sy fitoniana no katsahana raha ny fanazavan'ny hatrany. Ejeny destitution de permanent zany dia misy antsoa tsy maintsy misy fionana aloha dia mitandrina dia misy filaminana ka fitadiavana izay filaminana sy fitoniana izay no mahatonga ny fotoanan-droa hatramin'izao. Efa any secrétariat général ilay taratasy fa masy mandidy ny fionan'ny maro anisa dia mandamina zaray.
solombavam-bahoaka misy saha raika mizato raha ny fantatra no ilaina amin'ny fanesorana mpikambana eo anivony birao maharitra tahaka izao ka ny solombavam-bahoaka IRD no nametraka ilay taratasy fangatahana fanesorana. Antony tsy maintsy hirosona amin'izany hoy ireo solombavam-bahoaka ny fanitsakitsahana miverimberina ny fitsipika anatiny mifehy ny anteny miera. Misy amin'ireo mpikambana eo anivony birao maharitra ihany koa raha ny fanazavana mampiasa meopampana ny fahefanananany izay tsy misy fanazavana toy ny resabola no ny solika. Andrasana treto ny fiovan'ny toetra rà mikasika ity fanesorana mpikambana vitsy eo anivon'ny birao maharitra eny amin'ny anteny miera-pirenena ity. Falafim-bavao azy fa kosa indray nampiakatra ny vidin'entana ny fahatapahan-jiro lava reny ianan'ireo orinasa amin'izao fotoana raha nambaran'ny SIM na ny syndicat des industries de Madagascar sakana amin'ny fampiroboroboana ireo orinasa io fahatapahan-jiro lava reny io ka anaovana antsoavo ankilany hatramin'ny 570 isanjato ireo orinasa tsy ara-dalàna eto Madagascar no ilaina tosika manokana ahafahana manome vahana ny sehatry ny famokarana anatiny. Fanadadina mikasika izay. Mitombo avy roe ny fandaninany amin'ireo orinasa vokatry ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoana raha ny nambaran'ny SIM na ny syndicat des industries de Madagascar. Olana sedrain'ireo orinasa malagasy ary miteraka fantiantoka goavana ihany koa izay tsy fisian'ny herinaratra mandritry ny tontolo andro izay. Nateo azany fanalefahana ny tolotra Optima Business manano sarotra amin'izao fotoana ny fampiodinana ny orinasa noho ny fahatapahan-jiro. Raha eo anivon'ny SIM aloha après taorianan'ny valanaretina Covid iny dia ataoko hoe ny akabetsahan'ny orinasa aloha dia niverina namokatra zany. Ataontsika hoe eo amin'ny 80 na 90 isanjato eo niverina namokatra. Fa noho ny vita ny valanaretina Covid dia niditra indray ny valanaretin'ny délestage. Amin'izao fotoana dia sahirana izahay rehefa misy antsoavo ataony any amin'ny filohan'ny pirenena sy any amin'ny ministera voakasika zany satria amin'izao fotoana izao dia rehefa mipetraka ny délestage adiny 9 na adiny 8 dia mazava ho azy fa tsy tafarina ny orinasa satria tsy miasa tsony izy. Eo zany mila hitadiavana vahaolana aloha maika na tsy maharitra ary ahafahan'ny orinasa mihodina. Fiakaran'le vidin'ny jirama mbola azon'le ferina ihany. Fa le aty amin'le délestage tena zavatra tena enjana be satria lasa miakatra avy roa na avy telo eny ny vidin'ny entana satria mampiasa groupe sy afaka mampiasa groupe. Ny tsy afaka mampiasa groupe dia tsy mamokatra nefa tsy maintsy mandoka raha mampiasa. Ankoatra ny olana amin'ny herinaratra, isan'ny mahatonga ny famokarana anatiny ambany ny fisian'ireo orinasa madinika izay tsy ara-dalàna. Mahatratra hatrany amin'ny 570 isanjato ireo orinasa tafiditra anatin'izay sehatry ny tsy ara-dalàna izay raha ny antontanisa navoaka ny SIM androany. Amin'izao tsika miteny zao dia eo amin'ny 500 latsaka kely eo ireo orinasa vao misokatra ireo no toananay eto amin'ny SIM zany. Ataoko hoe mbola lavitrezaka satria 500 aloha izy amin'izao fotoana izao fa dia engany faniriana dia mba hitombo zany ireo orinasa industrie madinika ireo ary indrindrindrindra mba hanome asa sy hanome zany ny fampitomboana ara-ekonomika ilaina eto amin'ny tany. Tsy mora nefa ny mampiakatra an'izany orinasa zany satria araka ny fantatsika dia maro be ireo orinasa izay misokatra fa lasa ny misehatra zany ataontsika hoe informel. Ka izay indrindra no nahatonga ny SIM zany izay miara-miasa amin'ny PNUD hoe andaontsika anohana an'ireo orinasa ireo mba hiditra izy zany aty amin'ny secteur formel ary dia ampiana ry zareo mba azo zany tombony. Ho fanampiana ireo orinasa madinika sy salantsalan'ireo araka izany, tafapetraka androany ny fikambanana eo amin'ny CGA na ny centre de gestion agréé iarahana amin'ny PNUD. Tanjona amin'ity ivitoerana ity ny ahafahana manome tosika ireo orinasa madinika hampiroboroboana ny sehatry ny famokarana anatiny. Miisa 770 ireo mpianatra nivoaka tamin'ny fomba ofisialy avy amin'ny université ISTIM na ny Institut d'enseignement supérieur de technologie informatique et management d'entreprise androany tao amin'ny Espace Rose Bypass. Indray niarina voaka tamin'izany ireo nahazo ny mari-pahaizana DTS licence ary master avy amin'ny université ISTIM. Rogina Manjakaneny. Navoaka androany 7 jona 13 tao bypass ny mpianatra misalotra ny anarana vonona na ny tarigetra ny miroso hatrany izay mpianatra avy eo amin'ny université ISTIM na ny Institut d'enseignement supérieur de technologie informatique et de management d'entreprise. Mpianatra miisa 770 no nivoaka androany ireo izay nahazo mari-pahaizana DTS, licence ary master. Ny ISTIM izay université noforonina mba hanomezana fahafampo ny tontolon'ny fandraharana, ny fipetra takin'ny toe-karena ary ny fipetra mazava amin'ny fampandrosoana aingana sy maharitra. Tsy kisendrasendra raka izany ny fisian'ity université iray ity fa ahafahana mampifandray ny fiofanana amin'ny zavatra ilain'ny firenena ho fampandrosoana ny Madagasikara.
Ny androandroany zany dia fotoana na mois na ara-pomba ofisialy reo mpianatra 7 na vita fianarana teto amin'ny estime. Ny mpianatra ato aminay izay mahavita ny M2 mahazo ny mari-pahaizana master 2 dia afaka manomana ny diplôme doctorat. Maro reo mpianatra izany amin'izao fotoana izao no manommy fianarana eny amin'ny école doctorale. Maro koa nefany reo mpianatra izay efa niasa any amin'ny orinasa privé, any amin'ny orinasa mpanjakana. Ankilany, manana tombony manokana ireo mpianatra nahazo ny mari-pahaizana Bac plus 2 ny ahafahan'izy ireo misitraka sahady ny tontolon'ny asa raha ny nambarany filohan'ny estime. Maro reo mpianatra noho ny fiainana amin'izao fotoana izao tsy mahavita hatramin'ny farany. Kanefa ny diplôme de technicien supérieur zany dia manana ny lenta catégorie 4 eo amin'ny ministèren'ny asa. Dia ataoko angambany fa tombontsoa amin'izy ireo ny nazahoany an'le Bac plus 2 taona faharoa dia efa afaka miasa avy hatrany satria efa voafidy le taranja izay takiny ny orinasa privé takiny ny orinasa mpanjakana no efa nanofanana an'izy ireo afaka manorina orinasa ho an'ny tenany. Tombony ho an'ireo mpianatra nahavita ny fianarana tao amin'ny estime araka izany ny miaina amin'ny teny filamatra na ny devisin'ny sekoly sagesse, savoir et succès na fahendrena, fahaizana ary fahombiazana. Tsy ny fahaizana ihany no ilaina raha hisehatra amin'ny asa sy ny fiainana araka izany fa eo ihany koa ny fahavononana hiatrika ny fiainana izay vao afaka mandroso raha ny nambaran'ireo tompon'andraikitra. Dia izay ihany koa mamarina ny tapany voalohany fampahalalam-baovao mamy fotoananao indray aoriany dokam-barotra foy. Nandritra ny folo taona izay no nandraisana ambadivy anjara ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nanome lanja ny fahaiza-manao sy ny traikefan'ireo mpiara-miasa sy ny mpiara-miombina antoka malagasy maro. Mbola faly mankalaza ny fety ny fahaleovantena miaraka aminareo hatrany izahay. Ambadivy dia miarahaba ny malagasy rehetra tratriny asaramanitra. Zagasy, gasy tia mandrafitra sy manavao. Zagasy, gasy tia manaingo ny trano. Zagasy, gasy tia mamboly mba ho tsara vokatra. Zagasy, gasy tia mamirapiratra. Arina ny batinao? Ararotiny asaramanitra, ahafanao misitraka hatrany ireo fihenam-bidy manerana amin'ny magazay Batimax ny 2010 Jona hatramin'ny 9 Jolay. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Tavaveriny indray eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV mamerina ny araba tomboko lasy sy tomboko vavy. Asaina hatrany ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Fanohizantsika ny fampahalalam-baovao ary dia totosa androany tao Antsohy. Ny fanaovam-beloma ny solombam-bahoaka tomboko lahy Remy Dijaoran ny alohan'ny nitondrana ny vata mangatsika ny tany Antanandava. Nanatrika ny fotoana tamin'izany délégation avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga nahitana ireo olom-boafidy sy birao politika ny antoko. Io nasaina.
Ny ala teto Antsoy reny vohitry ny faritra Sofia androany ny vata mangatsika ny tompoko Laremy Didiozan solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikany Antsoy tamin'ny antoko MMM. Tonga nanotrona nasiana nome voninahitra izany délégation ny antoko malagasy miaramiainga avy eto Antananarivo nahitana ny vadiny filoha nasionaly ny antoko ireo olom-boafidy toy ny loholon'ny Madagasikara eto amin'ny faritany Antananarivo ny solombavambahoaka Navaradrano Bealanana Voemar sy ny birao politika ny antoko MMM. Teo ihany koa ireo solombavambahoaka maro sy ben'ny tanàna avy amin'ny faritra Sofia. Nandritra ireo lahateny fandambiasan'ny tompona ndraiky mpanjakana olom-boafidy ny vohitra fa olon'ny fitiavana antra olona itompoko Laremy Didiozan. Efa niteny izy tamin'izy andeha tsabotena fa andeha tsabotena zaho izy fa amin'ny 26 atsika mankalaza ny fety. Hitantsika amin'igny fa olon'ny mpanjakana izy olon'ny tanindrazana andro ny 26 juin izy niditra teto. Ary ny tany jiaby zay nandehana tato amin'ny faritra Sofia tsy nisy nankalaza 26 juin fa niandry ny fandalovana. Nahazo ny anjarany aby tamin'ny fiarovana natany na ny lazainy fa madiniky indrindra na ny faratampony satria tsy afeliny fa tsy tia raha melomeloko izy fa mahitsy fiteny ary mahasahy miteny na hatrany amin'ny mpitondra fanjakana faratampony. Rehefa tsy tiany teniteneny magnavitra ologno izy hatra amin'ny farany lazantsika fa olo madiniky indrindra aza rehefa mitaragny aminazy dia nampiana. Indimy lany solombavambahoaka moa itompoko Laremy Didiozan ary izao maty am-perinasa izao. Ny taona 2017 izy no voafidy voalohany tao amin'ny distrikany Antsoy. Iarahantsika mahalala ny antoko misy ny député Jozan sy zaho hatrizay dia tato amin'ny mandat farany dia tao amin'ny antoko malagasy miaramiainga dia niajo Andriananarivelo no filohan'izany. Mitondra teny fialantsiny avy amin'ny président Adjo Andriananarivelo fa tsy afaketo izy lasa namita iraka ny ivelany. Ka nandefa iraka izy, nandefa avion spécial avy agny dia ny vadiny ny tonga eto tsara mba fantaritsika maro mba hitany maro. Igny ny vadiny. Dia ato sénateur voafidy tao Antananarivo sénateur avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga sy misy ekipa maromaro izany hoe miaraka amintsika président Hadjo amin'izao fanaovam-beloma farany ny député Jozan. Mitodika amintsika vahoaka. Ny asan'ny solombavambahoaka dia misolo-tegna ny vahoaka maro. Mitonga ny etaetany, taregniny, fangatahany, miady ny tombotsoany vahoaka. Député Jozan tsy eo fa zahay manohy ny asany. Ny fotoana toy izao no ahitana ny tena namana ho ny solombavambahoaka nanalalava nandritra ny fandraisam-pitenenany. Ny tenany izay toyna manoloana ny fihetsika mampitondran-tena ny fahifanam-panatanteraka amin'ny fotoana manjombona tahaka izao. Nanomboka tamin'ny fahatongavan'ny razana tsy niala izahay parlementaire sy ireo ray aman-dreny niaraka taminay. Amin'izao fotoana manjombona sahala amin'izao no afantarana namana tianao ve ny olona anankiray manotrona anao ve ny olona anankiray ny mampalahelo anay solombavambahoaka avy ato amin'ny faritany Mahajanga faritra Sofia dia tsy fahatongavany solo-tenan'ny présidence na ny tsapalahelo
nanamangy hatramin'izao. Nampalahelo anay ihany koa ny tsy fahatongavany gouvernemanta. Mazava ny tenin'ny lehibe ny faritra gouverneur, ny faritra Sofia dia mahavita na ampiagna na tsy ampiagna mahavita. Na izany aza misaotra nareo namana akaiky tsy nahafoy. Raha ny fampitambavao voaray taorian'izay faneho-kevitra ny solombavambahoaka nanalalava izay ny sabotsy izao no isy ny solotena avy amin'ny gouvernemanta ampaherin'ny fianakaviana. Taorian'ny fiandrasana ny vata mangatsiaka ny Jokobe Jaozan teto amin'ny tranon'ny faritra Sofia, niazo ny fiangonana Ekara Masindapoly Antsoe ny vata mangatsiaka niaraka tamin'ireo vahoaka maro nanao ny sorona masina fanaovam-beloma farany azy teto Antsoe. Nahazo ny mari-boninahitra Grand Croix de deuxième classe de l'ordre national malagasy Moïse Jokobe Jaozan. Rehefa nandao an'Antsoe niazo an'Antanandava commune Andrimangirana misy ny fahasandrasana ny vata mangatsiaka ary andrasana ny antoerana hatramin'ny sabotsy izao mialohan'ny antrehana azy. Mandriam-piadanana Jokobe Jaozan. Nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny amaranana ny dinga ny andraisana manam-pahaizana iray izay sahana ny fanarenana maika ny orinasa Jirama andraikitra ny toerana manager de redressement ity tompon'andraikitra ity. Ankoatra izay tapaka ihany koa ny firosoana amin'ny dinga ny sitrany Madagasikara ny vola azo amin'ny crédit carbone RED plus mitetina 10 tapitrisa $. Chalela vola mitetina 10 sy iray alina euro miampy fampiofanana ho an'ireo orinasa madinika roa mpandresy amin'ny fifaninanana Pierre Castel ny orinasa Star Madagascar sy ireo mpiala miombona antoka amin'ny tanjona ny ampiroboroboana sy anosehana ireo orinasa madinika ivelatra amin'ny fiarina. Ilarina Solonena. Orinasa madinika maro no manana viana sy mahavita mitrandraka ary mamokatra zavatra tsara kalitao saingy tsy misy ny enti-manana ampivoarana ny orinasany. Antony mahatonga ny orinasa Star miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka aminy aty Afrika nanao indray ny Pierre Castel. Fifaninanana ahafahan'ireo orinasa madinika maneho ny fahaiza-manaony ka anomezana tosika azy ireo ivelarany amin'ny seha-piariny ara-bola sy fanofanana. Eo ihany koa ny fampiroboroboana ny sehatry ny famokarana eto an-toerana. Ampiroboroboana azafady ny activité agricole sy ny entrepreneuriat any amin'ny toerana misy anazy izany hoe anampy zany amin'ny fampiroboroboana ny toe-piainan'ny olona ihany koa sy andrisika ihany koa bebe koa ireo olona mety hoe manana eritreritra izy hoe mate hanangana zavatra ohatr'izao fa mety tsy manana moyen mety metrehitra hoe tsy ho vitako ilay izy ampirisika an'ireo olona ireo ihany koa hoe tsy misy mahafitsilaitra ny zoto fa tamin'ny herintaona ireo anankiroa voaray farany finalista farany sy ireo anankenina moa zany dia tena hita hoe nanampy betsaka an'zareo na dia mise en réseau fotsiny hoe ianona koa ka manao zavatra ohatr'izao dia tsara foana zany
manao mandray anjara amin'itony karazana concours tony zay inona tonga anay hoe allo zay mba hapiditra an'le prix Pierre Castel ihany koa eto Madagasikara satria tsy ireo pays rehetrarehetra misy ny Castel no manao an'ity prix ity fa anakenina ao anatin'ireo pays rehetrarehetra ireo ihany misy anazy dia izahay nangataka hoe allo zay mba tafiditra ao anatin'ireo anakenindreo satria ety aminay ihany koa ety amintsika raha malala fa ny agriculture tena mampiaina ny majorité amin'ny malagasy. Fepetra tsotra no takiana hatramin'ny fiatombohan'ny fifaninanana izany hoe mitovy tamin'ny andiany voalohany. Isan'izany tanora malagasy 20 hatramin'ny 17 taona monina eto Madagasikara, mamboly, mamokatra ary manodina ireo vokatra ny tany ary mivarotra azy eto an-toerana sy any ivelany. Efa niasa herintaona farafahakeliny, tsy maintsy misehatra eto Madagasikara ary manana ny taratasy ara-dalàna. Efa polo tena nafetanteraka andreo fenitra efa voalazako teo ireo. Niasan'ilay jury dia mijery an'ireo dossier ireo tsirairay dia mampivohitra indray dossier enina ny lauréat tamin'ity taona 2024 ity. Ao anatin'izany misy ny cassava izay manodina ny manioc ou farine de manioc sy dérivé any Antsirabe misy azy. Ao anatin'izany ny tiava izay manodina ny voanjo ou totomboanjo. Misy ny Moli Compagnie izay manodina ny café manao fambolena sy fanodinana café. Eto Antananarivo misy ny Mycofarm izay manao ny myciculture izany hoe production ana champignon ho an'ny consommation humaine. Eto Antananarivo ihany koa misy ny Ferme Lova izay manao fambolena famokarana azafady atody frais sy dérivé any rehetrarehetra poule pondeuse akoho any Bevalala. Zay daholo angamba vola dia ny NG Sakay izay manao huile essentielle any Moramanga misy azy. Izy ireo zany no enina ny vohitra tamin'ity taona ity dia ny anankiroa amin'izy ireo niditra anatin'ilay phase finale amin'ny herinandro, izany hoe ny anankiroa amin'izy ireo cassava sy tiava no hita hoe niavaka kokoa tamin'izy enina zany tamin'ny fiandian'ity. Amin'ny fiandohan'ny volana Jolay ho avy izao araka izany no anatondisana ny famarianana na ny finale amin'ity fifanana Pierre Castel andiany faharoa ity. Lelavola 15 000 € sy fampiofanana no azon'ny voalohany amin'izany ary 10 000 € kosa ho an'ny faharoa. Manambahiny fampalalam-bavao ny Cool TV ho amin'ity alina ity. Tonga eto amin'ny sampana fampalalam-bavao i Minso izay tompony andraikitry ny fandaharana Cool tsara eto amin'ny Cool TV. Folo taona miaraka amin'ny Cool TV izao ny fandaharana Cool tsara. Miarabanao Minso tonga soa eto amin'ny fampalalam-bavao izay fotoana nomezanao ny fanampanazavana mikasika ny etsika mikasika izay Cool tsara izay. Miaraba fitsy, miaraba andreo mpanaraka ny fampalalam-bavao izao fotoana izao entoko. Misy ny etsika izay anamariana izay folo taona ny fandaharana Cool tsara izay miaraka mankalaza ny folo taona ihany koa amin'ity fahitalavitra mamitsika ity. Ny etsika izay ivondronan'ireo mpanakanto marobe efa nivahiny tao anatin'ny fandaharana Cool tsara ka namaly ny antso ao amin'ny Alliance Française Andavamamba izy io no atao amin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy ny volana Jolay ho avy izao, izany hoe amin'ny herinandro ambony zany nampitondrana ny lohahevitra hoe Cool tsara ansehatra tomefikanto. Mandritra an'izay 10 andro izay manahoana ny fandaharam-potoana inavo miandry an'ireo olona mpanaraka sy mpakafy ihany koa? Maro dia maro mahatomefikanto azay dia saika hita ao avokoa ny taranja rehetra anatin'izay hoe kanto sy zavakanto izay. Ny fahatelo ka hatramin'ny fahafito ny volana Jolay izany hoe mandritra ny 10 andro io dia isy ny varotra fampiratiana an'ireo sary sy hosodoko tsy lasaka ny 20 no hitantsika ao an-toerana amin'izay fotoana izay. Eo ivelany eo ihany koa ao amin'ny Alliance Française hatrany io dia misy fampiratiana an'ireo asa tanana sy taozavatra izay ampiratian'ireo mpanakanto mpanao asa tanana indray anjara atao anatin'ny fandaharana Cool tsara. Isan'andro dia misy foana ny etsika, ohatra ny latsinainy ariva dia misy valandresaka ao izay atolotra ireo mpisehatra eo anivon'ny zavakanto hatrany anasana antsika rehetra izay valandresaka izay nampitondraina lohahevitra hoe ny kanto fantsona ampitakafatra. Ny talata dia misy ny atrikasa tarindreo fikambanana anisan'izany fikambanana Plumard, fikambanana Varatava ary ny fikambanana Arnonimus sy ny fikambanana Rabifidi. Ny atelier de dessin peinture indrisy fa efa feno aloha ny toerana satria efa nanokatra ny fisoratana anarana isika fa ho an'ny atelier de dessin sy ny atelier de danse kosa, atelier de musique et de danse azafady dia mbola misy an'izay toerana ahafahanareo manao azy izay. Ny alarobia fity dia misy antsatonkalo
iarana amin'ireo poeta dia mianka ao anatin'izay littérature izay indray zany sika ny alarbi ny lakamisy misy vakidrazanao iarana amin'ny tarika Rabe Jean Miarinarivo afana dia afana izy io misy dimirindra ihany koa eny tsefatsefaneny izay ho ampianarin zareo ao amin'ny fikambanana Valala zany rehetrarehetra izany dia maimay-paona avokoa ary azon'ny olona rehetra atrehana ao amin'ny Alliance Française d'Antananarivo. Feno dia feno ny fandaharam-potoana raha ny fanazavana nentinao teo teny fanentanana ho an'ireo mpakafiana tokantrano. Eny tsy isan'andro no misaotra ity tsy isan'andro miara-mivondrona daholo ihany koa ireo mpisehatra rehetra eo anivon'ny zavakanto tahaka izao fa fotoana iray izy ity afahantsika mianka ao anatin'izay kanto izay mifampizara ihany koa ao anatin'izay mity ihany koa zany atao hoe zavakanto izany dia tongava eny toerany manomboka amin'ny herinandro fa 3 ka hatramin'ny fa 7 ny volana Jolay ao amin'ny Alliance Française d'Antananarivo makasitraka ny fity tamin'ny fandraisana manantena ihany amintsika rehetra any mikolotsara ansehatra tomefikanto sotra tompoko. Izao ny minisontonda izay fanampanazavana izay fanoizantsika ny fampalalambavao dia nivoaka androany larina fa 3:7 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo ho an'ny daty ny rojona hatramin'ny 10 Jolay. Ny fanadihadiana mikasika izay no arahantsika manaraka eto. Campagne de désobéissance civique, l'opposition perd sur toutes les lignes. Iundjen loatien lehibe entin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo isariana ny mpamaky ho an'ny datiny 7 Jona hatramin'ny 10 Jolay. Raha ny votoantin'ny lahatsoratra mihamafy ny tsikera sy ny fanakianana ary ny hetsika hanoeran'ny mpanohitra ny fitondrana ankehitriny. Isan'izany ny antso amin'ny tsy fananganan-tsaina sy ny tsy fanatrehana ny matso sy ny hetsika samihafa. Nifandraika tamin'ny fanamariana ny fa 13 taona niverenan'ny fahaleovantena. Eo ihany koa ny fizakan'ny filoha ny zopirenena frantsay izay miteraka resabe ankehitriny ao amin'ny pejy 4. Eo ihany ny vaovao momba ny fitaterana an-dranomasina, fandavana fandrarana ny APMF, olona valo natopatopany lakana maty motera nandritra ny 3 andro ho ny matin ao amin'ny pejy 9. Voaresaka manokana ao anatin'ity gazety ity ihany koa ny 10 taona ny kolotsara izay fandaharana vokarin'ny Kolo TV. Hetsika maro no ataon'ny fandaharana ho fanamariana izay. Isan'izany ny kolotsara an-tsehatra atao ao amin'ny La Tenturerie ny alahady 2 Jolay ho avy izao ary ny 3 hatramin'ny 7 Jolay ny ivon'ny fankalazana eny amin'ny Alliance Française d'Antananarivo ny antsipiriandreo ao amin'ny pejy 5. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray dia nanao fanambarana androany FMF na ny Fédération Malagasy ny baolina kitra nisana fifidianana seksiona fahemotra amin'ny 9 sy 7 ny volana Jolay izao. Ny fanatanterahana fifidianana ho an'ireo seksiona maro ijanona amin'ny voalohany sy 2 ny volana Jolay ihany kosa ny fifidianana ho an'ireo tokony hiatrika izany araka ny tokony ho izy. Fanampanazavana mikasika izay. Izy partiellement ny fanemorana zany hoe ho an'ireo section zay fehezin'ny ligue tsy nanahitana olana zany efa vita daholo ny fampiakarana izay nataony zareo dia miroso izahay amin'ny fifidianana amin'ny voalohany sy 2 volana Jolay. Ho an'ireo 6 kosa dia mihemotra ny 9 sy 7 ny volana Jolay. Ho amin'ny maresaka any ivelany toerana maro no nodoran'ireo vahoaka frantsay maneho ny atezerany noho ilay fitofirana tovolahy tsy ampitona iray nataony mpitandron'ny filaminana andro itsilasy izay. Mbola anatin'ny fanadihadiana mikasika ireo raharaha ny tompon'andraikitra any an-toerana raha toka no tanana vonjomaika ilay polisy navandoza saingy mitohy hatrany kosa ny fandrombana ataon'ireo vahoaka noho ny tsy fahavaliny. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Nitohatra amin'ny omaly ny fihetsiketsehana fandorana fitaovana samihafa tahaka ny fiara sy ny fandrombana ataon'ireo vahoaka frantsay indrindra ny Nanterre no ilay fitifirana tovolahy tsy ampitaona iray nataony ampitandro ny filaminana. Tsy manaiky ny famonoana olona na amin'ny fomba ahoana na amin'ny antony inona ireo vahoaka frantsay antony nampirohatra ny atezeranizy ireo. Tsy mitsaha mitombo ny afo vokatry ny fandoroana ataon'ireo vahoaka ny ahon'izy ireo ny atezerany. Isan'ny may alina ny bâtiments municipaux ao Montsam Baroy nodoran'ireo mpanao fihetsiketsehana ihany koa ny hôtel de police ao Lille. Mbola anatin'ny fanadihadiana makasika tsiraraha ity amin'izao fotoana ireo tompon'andraikitra any an-toerana.
nanao fanambarana ny marina teo ny mpampano lalàna ao Nanterre fa tsy mbola vonona ny porofo rehetra na vokatry ny fiarovatena izay voizin'ireo mpitandro ny filaminana ny antony tifirana ity tovolahy ity na famonon'olona ankitsirano nanatanteraka fivoriana andatabatra boribory ihany koa ny fitondrana izay notariny Emmanuel Macron hitadiavam-baolana manoloana ny korontana sy ny fandimbahan-javatra ataon'ireo vahoaka saingy tsy mbola nisy nipiky izany hatreto. dia izay koa mamarina ny fampalalambavao ito amin'ny Cool TV o amin'ny ity alina ity asaina hatrany isika ny tokantrano anaraka ny vavao eto amin'ny Cool TV raha mipitso amin'ny 7 ora alina mametraka ny veloma mandra-piaona veloma tompoko. Algo manaraka ny Izo, Algo ny kalitao amin'ny vidiny mirage. Vous a présenté Ny Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.